Renatsika rehefa no makasika izay fampiavana pirenena karakarain'ny FFKM izay fa vaovao mafana ihany koa ary malinan'ny be sy ny maro ny fanendrenan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement tsy ny Andrela avy hatrany dia nanendrin'ny Prime Ministre andimbiny teo aloha ny filoham-pirenena Rajonar Mapianina ny Jeneraly Jean Ravelonarivo no voatendry ao amin'izany toeran'ny Prime Ministre izany iza marina ry ity Prime Ministre vaovao ity ato anatin'ity fanadihadiana ity no itondranantsika ny makasika izany. Ny Jeneraly Jean Ravelonarivo no voatendry Prime Ministre alina isorony Dr Kolo Roger. Tamin'ny 12 sasany alina no nanaovana ny fanambarana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolony. Dia mamoka tatakan'izao andiny voalohany araka ny fitety volata tetiny fahefa amin'ny ao andalam-pamonjenana dia lehibe o Prime Ministre lehibe gouvernement ny Général de Brigade aérienne Ravelonarivo Jean. Andiny faharoa miantoka ny fampanyanam-barana andavanandro ireo mpitiavana ao amin'ny gouvernement Mampirinazy mandrafitsaroana ny gouvernement vaovao. Andiny fahatelo foanina ary dia foana ireo fepetrarehetra teo aloha mifanohitra amin'ny volaza ny fifanjakana ity. Teraka tamin'ny 17 aprily 1970 tao Sakadony tao Tsiribihana ny tenany manambady ary mananjanaka telo mipetraka ao Mandrosoivato. Raha ny diplôma kosa no asiana teny dia manana ny licence pilote de transport avec qualification IFR ny tenany. Nianatra momba ny fanamorina tao Kiravograd tamin'ny andron'ny URSS, manana maîtrise momba ny lalàna ihany koa ny tenany ary manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena, nianatra tao amin'ny CEDS. Tamin'ity androany ity dia efa nisy ny fitsidihana tsy ofisialy nataon'ny Prime Ministre vaovao ny Jeneraly Jean Ravelonarivo tamin'ny Prime Ministre teo aloha Kolo Roger teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolony.